Sipa-sipaku Tetik-tetik atau bisu tapa ka koa jiro. Maplaza aminareo fanotomandry monsieur courant ny vata mangatsika dia hiala eto Madagasikara entina mitety vohatra ka leviny any amin'ny fasandrazana eny amin'ny Mandroseze tsy paipaika kosa dia tsotra ihany fakturany atao bobaka fa ny jiro tsy mandeha telefôny na tapaka arrête ni poto arrête ni poto manazava population filazana mandroka pitapita amin'ny aleny lehibe no lazako amitsika na gasy na vazaha fa maty tompoko la courant eto tana fuck la jirama nantsono jirama odany aminy izy androany mardi nirazona mody eny amin'ny tranjify fiandrarantsika tsiray tokantrano amin'ny jirokapoka sy labozy tomany mpanjifaka latsika anatin'ny lalina atrety dia manararoatra aminay ireo banga aminay alina ny jiramano voaroroina mony ka mety avitra jugement tsy rary nono fitiavam-bola sasany ve no namonoina ndra tompoko la courant fa diny tena mafy c'est dur tsy pepaika mbola obligatoire soratiny jiramana ty facture aoko fantandra fanja fa maty ny courant ety aminay koaky izany me jira frana jiro sy rano frantsay nalahelo hatramindralaindra courant tsy izy fay panneau solaire satria ny razony dia osisika any anaty file ka levina any amin'ny prise de terre ny fiaretan-toro mbola mitohika mividana kafe ialana tsino aza tsy satrano tsy fisiny volta intsony tsy mampandeha ny télé filazana mandroka pitapita amin'ny atezerina lehibe no ilazako amitsika na gasy na vazaha fa maty na fitiavam-bolo ho an'ny fanjakana eto madame fak na jirama arrête ni poto rakotombana zava population. Chers lecteurs, voici les informations si vous n'êtes pas à la page. Madame la Jirama vient de nous quitter après avoir mis au monde un petit garçon trop chiant, le délestage. Du coup, il est un orphelin. Mais Rajon Armapian l'a bien accueilli à grands bras ouverts à Madagascar. Et il y a les touristes un peu racistes car ils refusent de venir à Madagascar car ici il fait noir. Arrête, ni poto. Tsy vita hatramin'ny farany io texte io fa tapaka ny jiro.